Salama daholo sapotsy androany dia dikan'izany andehanao Tafasiry dia miainga ato an-trano zao amin'ny ataoko hoe amin'ny fito latsaka eo angamba zao dia andeha ho any amin'ny studio zao andehanao an'ilay épisode 11 ny Tafasiry dia lasa ary Zay lasa Lazalo Ireo dia andeha tsika zany dia aza teo amin'ny manao cache-bouche rehefa indray aloha dia zao andeha hiainga zany dia lasa zany aloha mbola somary malimalika zany andro zany avy ny orana maly dia lasa aloha sao dia dony eto ty zay vao tena lasa dia zay moa no teneniko teo hoe ohatra malimalika kely ny andro fa avy ny orana maly nefa izy malimalika ohatran'io zao rehefa tonga dia tonga dia mafana be indray dia zay tsika vao tena lasa ny anton'ity vidéo ity moa zany araka ny resahako teo dia ny ao ambadiki'ny Tafasiry tiako zarizaraina aminareo kely any ohatra ny ahoana ny zavatra ataoko rehefa manao Tafasiry zany misy fotoana sahirana be dia taratara kely ohatra ny Tafasiry fa ifonana nefa hitako misy manontany anahy foana anoano hoe oviana indray ny Tafasiry rehefa taratara kely le izy fa miezaka foana moa zany manao an'izay mety mba ametako an'ilay épisode isan-kerinandro satria épisode ray isan-kerinandro fa tsy mahavita roa aloha fa zany fa asa ny aoriana any rehefa mba tena malalaka amin'ny fotoana hoe asa mba havita roa isan-kerinandro fa amin'izao aloha dia ray isan-kerinandro dia inona koa ny resahana ankoatran'izay inona moa Tafasiry ho an'izay mbola tsy malala Tafasiry dia podcast audio mihitsy izy fa tsy vidéo mba hizarazarako an'izay ohatrany hoe karazana légende urbaine na koa inona re zany filazan'izany légende urbaine na tantara mampatahotra na origine na zavatra anankiray ohatra hoe origine na honohono anankiray dia zany rehetrarehetra zany teneniko amin'ny Tafasiry daholo dia moko za zany tia miresadresaka zavatra mampatahotra ohatr'izany nisy fotoana tamin'ny mbola kely somary mbola kely tamin'izany dia tia mamaky boky misy tantara mampatahotra na koa boky surnaturel zany na fantastique dia film koa ohatr' zany hatramin'izao moa zany mbola mijery film fantastique foana dia tamin'izany dadanay ny teny hoe
Finna foana ary tadiavala anatin'ny tony zavatra mampatahotra tony. Zany zany teneniny tamin'izany satria aminazy rehefa zany rehefa hoe zavatra mampatahotra ohatr'ireny zany jerenao dia ohatrany hoe miantraika be aminao zany le izy. Misy fahamarinana azy zay satria misy expérience iainana ihany hoe lasa rehefa mamaky zavatra mampatahotra foana ianao dia lasa matahotra ho azy. Dia izay no nahatonga nananao an'ny tafasiry satria efa zavatra efa tiako hatramin'izay dia tiako zaraina aminareo araka izany dia za koa tena anisan'ny olona hoe storyteller izy ry zalahy zay mpitantara be. Efa hatrany amin'ny lycée indray no nanana bandy namana zay dia efa tantaraiko tamin'ilay misy tantara zay ato anatin'ity chaîne ity hoe mifankatia tamin'ny mpamosavy io bandy namako nanoratra an'io zany no efa mpiara-mianatra aminahy tamin'izany dia mpitantara be zay mitsamina dia efa tamin'izany no hoe ndao ranga mba hanao film, ndao mba hanao inona koa ohatra hanao tantara ohatra zany dia hoe tsara foana zany hoe ndao mba hitantara an'ilay tantara ananantsika dia ohatran'izany zany no tanjon'ny tafasiry. Dia moa koa mahafinaritra anahy foana no mizara zavatra ohatr'ireny mba ohatra hoe rehefa any an-dalana any ny olona dia mba mihaino an'ilay feo koa dia efa izay fotsiny mahafinaritra anahy. Dia zay ohatr'izany ny atombohan'ny tafasiry dia eo ampanatosana azy tsika zao lazay kely any ny secret ny faniriako dia mba avita episode 100 an'ny tafasiry aloha. Zay aloha zany no tena tanjoko hoe amita episode 100 be zao dia avy eo hita indray ny toyiny hoe mbola tohizana ve sa ajanona aloha sa hoe hovaina zavatra hafa kely fa anisan'ny zavatra mahafinaritra anahy ny manao an'ny tafasiry. Dia araka izany dia ohatra hoe zao tantaraiko anao ihany eo amin'ny tafasiry misy episode 10 izy amin'izao isika miteny zao izay fankalazana kely an'izay 10 izay koa moa ny aton'ity vidéo ity satria mba tiako zaraina aminareo hoe ohatrany ahoana ny fanaovako an'izany tafasiry zany rehefa any amin'ny studio tsika aveo dia hitanareo hoe ohatra zao ke fanaovan'ilay rian'ilay izy raha mahafinaritra anao no mahita an'ireny. Dia episode 10 izy zao ny anisan'ny episode voalohany nataoko dia nisy tantara zay tantarain'ny namako anahy hoe nandeha camion le namako ihany nandeha camion zany nizokiny dia hoe nahita vehivavy izay tsy fantatra hoe aveza sy aveza nanakala tena dia nitsoaka tany anaty alakatsaka tany. Dia zany nahatonga nahy eritreritra hoe ndao ranga hanao ohatrany karazana audio misy tantara kely le izy misy tantara koa hoe jerena hoe aveza zany ny atombohan'izany tantara zany sy aveza sy aveza ohatr'izany zao le hoe dame blanche izay efa legende misy any ivelany izy io. Dia nafangaro tamin'ny teto an-toerana dia ohatr'izay fa ny tapany mampatahotra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zay foana moa zany no tiako tantarainao anatin'le izy izay doty rehetrarehetra zay ny resaka mampatahotra rehetrarehetra dia tahaka izany sy tahaka izany daholo. Dia any amin'ny studio indray tsika miresaka zay dia zay tonga aty tsika dia miandra an'ilay rianokatra aloha zay vao mahazo miditra dia tsy haiko efa fitara angamba zao dia zay anao tafasiry mety mila andeha dia zay tonga dia amin'ny studio anao tafasiry androany dia andraso le tady place an'ity kely vetivety eo. Dia zay dia tonga dia amin'ny studio zao dia efa nahita toerana ho an'ilay
fangalana sary dia dia anao tafasiry alohan'izay aloha lelo sady misakafo kely. Ho tantaraiko anareo rehefa eo inona avy ny ohatra hoe inona avy hoe inona ny lohatenintsika androany, lohahevitra moa zany, inona ny lohahevitra tsika androany sy ny sisa dia manasa aloha inana krostady kely ny filazany tony krostady. Dia efa hito micro dia raikitra amin'izay zany anao tafasiry dia andraso hoe jereko ny taratasy atao anaty kitapo keliko. Dia hitany efa io gribouillage kely io zany ny recherche rehetra amin'ity épisode anankiray ity dia resaka iny andaso tsisy poaleko fa rapitsy mivoaka ilay izy dia ao amin'ny ato amin'ny chaîne ihany dia mety hanoenanao eto koa ngambany hoe ahoana ny fandehany satria mety hitantasika eto ampanaovana an'ilay izy. Dia amin'ity anankiray ity faritra asiana mozika fa tonga dia raikitra amin'izao fotsiny. Satria hitantasika be dia tsy asiana mozika amin'ity fa ohatran'ilay épisode 5 angambany izy raha tsy diso dia zay c'est tout. Dia antony anisan'ny anaovako ny tafasiry koa moa zany za zay olona tsy dia mahay miteny, mety hoe mahay miteny zany fa ho an'ny olona tena akaiky anahy dia tsy mahay miseho vahoaka koa. Dia ao anatin'izany koa ny fampianarana rehetrarehetra satria fianarana ny fiainana dia fampianarana tena mba hahiteny sy hanazava hevitra satria ilaina be zany amin'ny fiainana. Raha ohatra hoe miteny foana ianao nefa tsy tena hainao ny mandahatra an'izany hevitra izany dia tsy misy mihaino na koa manana hevitra be nefa tsy hainao koa mandahatra azy dia tsy misy mihaino ihany. Dia tsara ny mampianatra tena mba ahafahana milaza ny tsapa sy ny hevitra rehetrarehetra amin'ny life, amin'ny fiainana. Dia enregistre an'ilay izy amin'izay tsika zany zao dia alefako eto mijanona eo fotsiny io dia ianonareo eto amin'ny teny. Ny kalalao, io koa ny bibilava, sy ny sisa. Jody ny anarako dia rahanao zao tafasiry. Tsy maizina nefa mampatahotra fa ny loza ao anatiny, izany hoe ny loza mety hitranga ao anatiny ao izay mandeha be ny saina rehefa maizina ka irery isika. Dia tahaka an'izany zao ohatra ny nahatonga anazy natahotra ny matotoa fa ny psikologa moa zany izay olona tsy mino betsaka ny zavatra ohatr'izany dia milaza izy ireo fa tsisy antony manokana izay mahatonga ny fatahorana matotoa mahatonga ny olona iray ho azon'ny phasmophobie, mahatonga ny olona iray ho azon'ny phasmophobie satria izay mino no ho velona mandrakizay amin'ny kristianina. Ohatra hoe ho fanambarana an'izany zao dia ny zaza 9 volana ao an-kibo fe zao malala fa iainy aty an-tany izy mandritra ny 70 na 80 taona. Dia tahaka an'izany koa isika miaina 70 na 80 taona eto an-tany, malala ve isika fa mety misy fiainana ihany ao ambadiky ny fahafatesana. Zao zany ny ataon'ilay riraka manao mixage dia samy andreto dia koa io dia andreto moa zany mandrapahitan'ilay izy somary misy olana kely ohatra anatin'ilay teneniko izay hitanareo tamin'ny vidéo teo misy ohatra hoe latsaka kely izay
mbola tsy tena mahay miteny tsara ohatra indray dia iny no jerena hoe ezaveza no anarana azy sy sisa mba ahatsara an'ilay fandaharantsika. Dia ohatran'izao ny famarana anazy dia misaotra anao nanaraka. Dia iny ohatraohatran'ireny zany ny fanaovako ny tafasiry. Dia misy latsaka kely ny ampanaovana azy eny satria mbola tsy tena mahay be. Dia arak'izay ivoaka rapitso ny tafasiry fa 1:10 izay efa navita episode 10 be zao tsika, 10 izay big deal be zany amina fa mety vitsivitsy kely rehefa tena mihaino an'ilay izy. Ary hotoizantsika foana ny tafasiry dia mangataka anao hiditra ho abonné ary izara amin'ny tapaka sy ny namana anisy j'aime koa ny vidéo dia amanaraka indray.